Toboko lasy toboko vavy ny tonga tsy miarahaba honina mantezitra koa tsy sanatria tezitra atonga eto nohony zany dia tsy maintsy miarahaba arahaba toboko lahy arahaba toboko vavy arabaina ihany koa ianareo rehetra mpanaraka ny tisaina ity tratran'ny krismasy tratran'ny noely ary manaova fety sambatra ainganeho tratran'ny taom-baovao izay ho avy tsy ho ela ihany koa ny zavatra izay zaraintsika ato anatin'ny tisaina ity mo dia tsy miova mizara ny zava-misy ary mizara ireo rehetra mandalo indrindra mizara ny vaovao malaza sy ny mahoraka ny zavantranga teny alasora mo dia hita faty tao anatin'ny sinibe ilay mpitondra taksi teny alasora fatindela iray 4 taona no hita tao anatin'ny sinibe manga tao amin'ny fokontany miadana kominina alasora raha tsy ahivina moa ny tantara dia nisy ny filazana mpamily taksi 205 tsy hita tao amin'ity kominina ity nanomboka ny 5 desambra lasa teo rehefa nandeha ny fikarohana dia ny fatiny nisy nanao tany anatin'ny sinibe manga ary nalefa tany anatin'ny lavapiringa sisa no hitany ireo fokon'olona voalaza fa efa tonga teny antoerana ny mpitandro ny filaminana avy ao alasora nanao ny fikarohana sy ny fanadahadiana nomenjanahary Théodore Rakotovao fantatra amin'ny anarana Théo Rakotovao mpanakanto mitrandraka ny mozika iraisam-pirenena amin'ny gadona avy amin'ny tapany Atsimonosy izy no voatendry hisahana ny andraikitry ny Tale Général Kolotsaina na Direction Générale de la Culture eo anivon'ny ministera nandimby ny Tale Général teo aloha Rakotovony Rina Valy ary razafitrimo avy tsoarana ranto na iberanto mpanakanto no voatendry ho tale misahana ny zavakanto sy ny fampiroboroboana artistika na Direction des Arts et de la Promotion artistique Rabekoto Christian kosa izay voatendry ho Tale Général misahana ny office pirenena momba ny zavakanto sy ny kolotsaina na Office National des Arts et de la Culture nandimby ny Tale Général nazava sy nahitsy mo nahafatra izay nambarany mpanakanto Théo Rakotovao tsy nitady toerana nanametraka CV izy fa notendrena nohony izy mahitsy sy tsy tia zavatra motraka fa hiady ho an'ny Madagasikara fa tsy ho an'ny mozika ihany ndeha mo arantsika vetivety ny hafatra izay nambarany mpanakanto Théo Rakotovao ny mikasika an'izay zavatra voalaza izay zany mampandeha ny ministera ny kolotsaina dia miarahaba andoro alako mpanakanto zay vatatiny zany manafika zao fotoana zao ampanetretena ampitiavana tanteraka nandraisako ny tena ndraikitsika ary isaorako bevata ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina nametraka fatikisana tamiko za mbola tsy nanay angaso aloha mandiniky za lasa ny fotoana elaela za atao ela be nyfikirisana aminareo zay mpivoy kolotsaina efela be passionné be any Madagasikara sy ny kolotsainy nampafantatra am'zay tratra zany natao fa avy eo rehefa miresaka tateorina zany ka miresaka ane za io hoe miteny ane za ka sao de anahirana anatin'ny politika misy am'izao fanovana zao fa za iteny za manana engagement ho an'ny fiarahamonina misy io mihitsy ny ilaina lasarytsika zay misy io mihitsy ny ilaina amin'ny fanovana zao fa mila mitenytsika mila manova zavatra tsika ndao ary de zay fahendrena daholo nanaovana zany resaka rehetrarehetra zany de ndao ary de ity za moa zany zay isaorako ny tompony andraikitra ho izy zako nametraka le fatokisana moa isaorana koa reo ny tatana teo ny fandiny teo misy zavatra nataony zareo na de tsy mora raha manao an'izany mampiroborobo ny kolotsaina eto Madagasikara satria be da be manan-karena loatra ny kolotsaina io tsika zay mety ny politika système teo taloha zay mety manafatra manatanteraka zavatra zany rapport am'zay manan-karena tsika kolotsaina izy za misy firenena tsy manana kolotsaina eto ambonin'ny tany inona ny kolotsaina any Allemagne tsisy sotrolabiera fa itsika io manana be loatra de za anefany mila valorisena mila sinadikany mba hifanaraka ao anatin'ny fanovana fampandrosoana misy eto Madagasikara zay zavatra zay eo aminatin'ny resaka hoe fomba fiteny misy memery fa miteny gasy tsy mety zany miteny gasy fanteny tsy mety zany ifampitaizitsika zay le teneniko hoe zay eo miteny ifampitaizitsika ao anatiny fomba mampanao ny fomba fitafy ny fomba fiteny tsy asina débat zany fa teny malagasy de teny misy dikany faratampo mety ambony tany amin'ny malagasy ny malagasy mifanohitra am'zany
mila manazava izy miampy ny anoerana am'zany, mila manazava izy zay zany. Eo amin'ny resaka mozika kanto, amin'ny resaka mozika zay ataontsika manana olana atsika ao, efa fampiresantsika be da be zany zavatra zany. Ny vory be da be tsika, alanitsika io problème io. Ny antony nanomboka ny CD tsisy tsony tsisy mazava tsara ny fidiram-bola atsika. Ny fidiram-bola tokony hiditra amin'ny mpanakanto mpanao mozika spectacle fotsiny. Spectacle nefa rehefa ny économie zany tsy mandeha tsara ao anaty firenena anankiray, ny mozika anaty zavatra anankiray manambola miaina tsara anao misakafo vary sy laoka anao dia mba miaina mozika. Ny olona raha tsy manambola vidiana vary sy laoka, ino ny mozika leo jerena io, ino artiste ino, sarotra ny fiveloma. Dia ny fiveloma antsika zany eo amin'ny resaka droit d'auteur tsy voangony, resy zany tsika io. Fa ny fampiresantsika zany, voangonitsika le vola very. Misy mampiasa ny sangan'asantsika, tsika gentil loatra, dia eo, dia rehefa marary dia mangataka eo amin'ny Facebook ao vola fa marary koa iny any, tsy mety zany. Fa jerena zany ny anangonana an'ireny volo reny. Efa mazava ny paikady vao mipetraka tsara atsika dia lasa, satria misy zavatra tsy tadiavam-bola manao an'izany. Fa fotoana dia volonté dia manao an'ilay izy. Aiza ny vola mandeha makany taxi brousse coopérative sy ny sisa, avereny ny vola ny artiste. Payego ny droit d'auteur. Tsy mangalatra atsika, tsy miady amin'olona atsika mpahendrena navana zavatra rehetra, volan-jarantsika ny tokony verina amintsika amin'izay fotoana zay. Ny hainao manjery ny radio, amanjato ny télévision misy eto, mandoa droit d'auteur tokony anadalana tsara fa mirafitra no apetraka atsika tsara amin'izao fanovana rafitra zao dia apetraka tsara raha misy ny lalàna tsy mety eo aloha teo arenitsika zany. Ohatran'izay ny fanatetarana ny lesy papino ny artiste fa ny fampiresana teo ny fahasarotana, fampiresana teo ny fahasarotana fa ahitana vahaolana rehetra rehefa fampiresa zany dia ila tokony isy vahaolana andeha ho atao zany ao anaty izay zavatra zay. Zany asa rehetra zany tsy mivangombo fotsiny amin'ny toerana anankiray hoe zana aparitaka eto Madagasikara. Tokony hisy ny famelomana ny kolotsaina any fotony. Ny olona any fotony any ambanivohitra hoe mbola mivela amin'ny kolotsaina iny, mivelomany fa fotsiny hoe tokony fantatry malagasy hoe miaina mbola amin'izao ny ty kolotsaina ty. Zay zavatra zay nefa misy fotoana ilaina vola. Dia samy tamiko teo misy problème resaka vola, fanjakana zay mifandimo zany ohatrany tsy marisika anaty ty zavatra. Tsy mety zany. Tokony misy bolongambola andrinana, amin'ny fahafantarana, andrisina lanja ty fa tsy mietreritra zao kolotsaina hoe mandindy fotsiny, tsy mandindizana fotsiny io. Fa hasiny tandrazana, hasina mety hitoza mpizahatany hanajany antsika dikan'izay ny fitondram-panjakana eo rehefa manao ny resaka famoaham-bola nareo député sy ny sisa, tokony misy bolongambola mandeha amin'ity kolotsaina avelan-drazam-be ty, olo vaintaranaky ty. Zay zany aloha tokony mazava zay fa tsy misy dikany nipetrahana eto raha ohatra ka tsy misy ahafahana manetsika an'izay, tsy misy moyen ahafahana manetsika satria ny fampiresaka zay teo zay zany fahasarotana. Miresaka amin'ilay mpitondra teo taloha teo koa, tokony andraiky tateo koa zany miresaka tamin'ny Francis Tibosa, zany ny fahasarotana miabandolo mihitsy izy. Ka tsy mety zany, tsy mety zany. Ty tsy kilalao ny kolotsaina ka hoe fialam-boly fa aleo ny lalana tena zava-dehibe, tsy ny lalana fotsiny zava-dehibe. Tsy ny lalana fotsiny zava-dehibe fa ny kolotsaina amin'ny firenena salamasaina rehetra eto ambony tany ty na ny Sina na ny firenena arabo, ny kolotsaina lolo aby le natako ny loha. Ka raha misy mpitondra na député mifamonitra amin'izany zavatra resako zany, fa misalasala moka vola andeha ampiodinana mba ahafantaran'ny olona ny kolotsaina eto Madagasikara, manazava izy. Manazava izy. Amin'izao fotoana izao moa dia anisan'ny betsaka ny malagasy izay miandry tohiny mikasika ny General Ravalomanana Risara satria betsaka ny vahoaka malagasy izay nalahelo nohony izy mbola teo amin'ny fanapahana, nohony izy mbola teo amin'ny fahefana. Anisan'ny teny izay nampalaza an'ity andriamatoa General ity ihany koa mony teny izay manao hoe laisany aza maneky lembenana. Io moa anisan'ny teny izay navoaka ny vavany fony mbola izy teo amin'ny fahefana. Vao maika nampirehitra ny hatezerany vahoaka moa tamin'izany fotoana izany akory nefa atao mofa antody tsy miady amam-bato. Ankehitriny dia mahatsapafaly ny vahoaka malagasy nohony izao vaovao mahoraka mikasika any andriamatoa Ravalomanana Risara izao. Ny omaly moa dia anisan'ny tena mafana ka tena mafana ny hoe hosamborina i General Bomba. Vahantsy teny amin'ny toby raha tsy mandrava ingia Risara Ravalomanana filohan'ny antermieran-do olona teo aloha. Ity farany moa ny laza ho tsy nanao ratsy ka tsy hanaiko hosamborina mora fahamaly sady vonina ny hofaty ary efa nanao velomany zanany izy. Nilaza koa izy fa misy mpiambina miaraka ambiny sady mitambasy ny tenany ka arantsika etiny mety ho tohy ny tantara ka io no mampangitahitany maro izay
zay mpanara-baovao hoe ahoana ny tohiny raha Valmana na Risara, ahoana ny tohiny raha General Bomba. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy.